Avaka isika rehetra. Sotranao zay Andriamanitra rainay any an-danitro. Mbola manaiky ianao miteny aminay amin'izao takariva izao. Sotranao fanahy masonao. Mitahiry reto olonao mangetaeta iaino zany teny mamy avy aminao zany. Ka dia miasa mahery amin'ny teninao eto mba ho tafalatsaka ao anatin'ny fonay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay ambarantsika amin'izao takariva izao dia izay voasoratra ao amin'ny Eksodosy. Eksodosy toko faha-efatra amby folo dia ny andininy faha-efatra amby folo. Eksodosy toko faha-efatra amby folo dia ny andininy faha-efatra amby folo. Hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Jehova iado anareo fa ianareo kosa hangina. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry mpizaika malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ray volana mahery kely ry havana. Nisy mpanakanto anankiray. Malaza io mpanakanto maty tamin'ny fahatanorany. Ary maty namela zaza vao 2 volana. Maro ny olona zay nalahelo satria tsy vitany maha-mpanakanto azy ihany, fa izy koa dia mpanao asa soa na asa diakonaly ny fahalalantsika azy. Ka saika nanerana ny Facebook dia naneho ny alahelony ny olona tao. Fa misy mpaneho hevitra anankiray tao amin'ny Facebook tao dia hafa ny fomba zay nataony. Fa ny taona ny olona izy tsy raharan'Andriamanitra intsony satria Andriamanitra tsy mahay mandahatra ny Andriamanitra satria nahoana ity lehilahy ity no nalainy tao anatin'ny fahatanorany sady namela zaza vao 2 volana monja. Dia be dia be ny olona zay namaly azy fa za moa zany tsy namaly fa taitra ka velom-panontaniana tahaka ny hoe angamo rehefa tonga kristianina dia tsy tokony ho faty, fa nga rehefa tonga kristianina dia tsy tokony ho ory, tsy tokony ho hijaly. Ry havana, ny tenin'Andriamanitra, ny soratra masina dia tsy mampanantena antsika hoe rehefa kristianina isika dia tsy miatrika ady, tsy misy fahoriana. Na rehefa kristianina tsika dia tsy maintsy ory. Fa izao lazainy Jesosy, izay mpanaraka azy dia tsy maintsy mitondra ny azo fijaliana. Rehefa miresaka ny hoe azo fijaliana isika dia ao anatin'izany ny fijaliana sy ny fahafatesan'i Jesosy ary ao koa ny fitsanganana. Ny anjarantsika eto dia ny momba ny zanak'Israely. Zanak'Israely zay nafana avy any Egipta. Ary zanak'Israely zay nandevozona nandritra ny fotoana maro 370 taona tany Egipta. Rehefa afaka tao izy dia natsiaro fifaliana satria tsy niasa mafy intsony, tsy teo ambanin'ny vahoan'ny Farao sy ny vahoaka Egiptiana. Kanefa teny andalana izy dia tratra ny ady sarotra. Rehefa alohan'ny ampitany ny ranomasina mena, tapidalaka Lea, tsy nahita zay alea satria tendrombohitra ny teo akavanana sy akaviany. Ny maramila Egiptiana nanaraka avy aoriana ary ny ranomasina mena eo anoloany. Ho aiza ny aleany, tena vaky ny lohany, lany fanahy mbola velona hoy izahay any avaratra any. Ary raha ny fiteny malagasy dia hoe androso maty ray be, hiemotra maty reny be. Ka ny tenin'Andriamanitra eto zany dia maneho amintsika zavatra roa aloha hoe eo anatriany ady sarotra, eo anatriany zavatra manahirana dia inona no vahaolana atrehintsika. Raha ianao no manatrika izany,
manoloana ny olona izay miatrika ady sarotra, inona ny ataonao? Raha ianao no iarany, inona no ataonao? Jerentsika voalohany ny olona izay iarany, inona no nataony zanak'Israely? Ny monomonina, nanometsiny any Mosesy. Fa inona ataony? Fa nga tsisy fasana any Egipta, nentinao aty zahay. Zay ne efa niteny hoe aleonay manompo ny Egiptiana toy izay entinao aty ho faty aty. Moa tsy tahaka izany koa ry havany ny ataontsika. Isika zay efa nafahana, izany no finoantsika kristiana, Jesosy nanafaka atsika teo ambony hazo fijaliana. Nefa rehefa tojo ady sarotra isika dia adinontsika. Mora manadinontsika fa nisy tanana mahery, sandrina indra tahaka nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely. Ny raha sarobidin'i Kristy izay nanavotana atsika dia tsy tsaroantsika, fa aleontsika hiverin-dalana ka anao ny fanaon'izao tontolo izao, andeha hanompo sampy, hitady omby asa, hiala amin'ny fivavahana. Ry havana, vahaolana omenantsika eto araka ny tenin'Andriamanitra eto. Jehova iady anareo, ianareo kosa hangina. Inona ny tiany lazaina amin'izany mangina izany? Misy lafiny maromaro raha ny tenin'Andriamanitra eto ny lazaina. Ny voalohany dia mangina arabaky teny. Raha misy ady sarotra atrentsika, na namana manenjika, na zavatra sarotra zay heverintsika fa impossible hoe tapidalaka le isika, dia izao mangina. Ny mangina eto dia tsy miloha bava, tsy mora mitratrevatreva, tsy mamaly, fa izao araka ny tenin'Andriamanitra efa enontsika teo, ahy ny famaliana hoy Jehova. Fa raha Jehova no miady atsika, satria azy ny aditsika, rehefa izy manome toky fa hiady ho atsika, dia midika zany fa miara-dalana amintsika, manafaka atsika, miaro atsika araka ny toky izay efa lazainy fa momba atsika izy ambara-pahatonga ny fataperan'izao tontolo izao. Dia izany no toky lehibe ho atsika. Misy valiny lehibe zany ry havana, fa be dehibe ny olona izay efa niara-pahoriana, nenjeny namana ao anatin'ny fahanginany, dia misy valiny lehibe. Fa ny faharoa koa izay tiany lazaina hoe tsy hoe mangina, satria ataon'olona fanararaotra zany teny mangina zany, ka lazain'olona hoe tsy maintsy mangina io fa kristianina, na ampanginin'olona isika mangina fa kristianina. Tsy dia zay loatra koa ny lafiny faharoa amin'ity teny mangina ity, fa izao: aoka tsy hiova ny finoanao, aoka hatoky ianao, satria efa nomena toky ianao, fa Andriamanitra no mitondra ny fiainanao mandra-piala eto amin'izao tontolo izao. Ka dia fahatokiana feno no tian'Andriamanitra hananantsika, fijoroana, fahatoniana amin'izany teny hoe mangina izany. Ka raha nangina i Mosesy dia tsy afaka nandroso ny zanak'Israely, satria teo anatrehan'ny fimonomononana, teo anatrehan'ny fitarainana zay nataony reto zanak'Israely reto, dia ny nampahery, ny nitarika azy ireo, ka nilazany fa io Egiptiana zay hitanareo anio io dia tsy ho hitanareo intsony raha pitso. Manambara finoana, fahatokiana an'Andriamanitra zay anafaka azy ireo izany, ary tena tanteraka izany, fa rehefa nandroso ny zanak'Israely, zay tsy mora fa hoe ranomasina zao ve no asainy hoe mandrosoa. Iza ny olona hirotsaka ao raha tsy manana fahatokiana? Fa rehefa nandroso ny zanak'Israely tamin'ny alalan'ny fitarian'i Mosesy, dia nizara roa ny ranomasina mena, ka nahafahany zanak'Israely namakivaky izany ranomasina izany. Isika ry havana tsy mahalala zay ataon'Andriamanitra hoe inona no hamahan'ny olana zay misy eo amin'ny fiainantsika, fa ny ilaina amintsika dia izao: fahatokiana feno. Na inona ady atrentsika dia mila matoky, fa Jesosy efa manome toky.
Jehova manome toky miady ho atsika, miaraka amintsika, manafaka antsika, miaro antsika. Ka ety an-tany-piadiana ety dia toky lehibe izany. Fa anjarany miady amin'izay miady amintsika amin'ny fahavalontsika. Fa jereo ny nanjony Egiptianina. Fa rehefa tafita somatsara ny zanak'Israely dia mbola nanaraka izy ireo kanefa nikatona ny ranomasina ka maty tao anaty ranomasina daholo. Zany ry havana ny asan'Andriamanitra lehibe, tsy hoe isika miantso tody ho an'ny fahavalontsika, fa Andriamanitra mahalala izay tokony ataony. Tahaka an'izany ry havana, raha nangina koa Estera dia tsy afaka ny zanak'Israely, ka dia tsy vahaolana ny mangina indraindray, fa ny miteny ampahatokiana, fa tsy ny miteny mitratrevatreva na mandeha amin'ny herin'ny tena. Satria raha matoky ny herin'ny tena isika na matoky ny zavatra izay manodidina antsika na olona manodidina antsika na arena, dia ho rendrika isika tahaka ny nataon'ny Farao. Fa natoky ny miaramila sy ny soavaliny izy dia rendrika tao anatin'ny ranomasina mena. Fa izay ilaina dia izao, miteny isika fa miteny ampahatokiana tahaka ny ady izay nataon'ny Estera ka nazahoana fahafana. Isika koa ry havana manana ny toerana samihafa izay ananantsika, na ho vadiny manam-pahefana isika na manam-pahefana isika, ninona toerana misy atsika eo amin'ny fiarahamonina, ilainy Jesosy ampiasainsika ho fanafana ny hafa tahaka ny Estera, tahaka ny Mosesy. Fa izao tsotra ny hafatra lazain'ny tenin'Andriamanitra eto hoe Jehova iady ianareo, ianareo kosa angina, ianareo atoky, ianareo ijoro, ianareo ho tony. Tahaka ny mpanompon'Andriamanitra marobe izay efa hitantsika ao amin'ny soratra masina. Jehova miady ho atsika amin'ny fomba izay tsy takatry ny saina, ka na dia sarotra tahaka ninona dia matoky isika. Amaranantsika azy dia ny tantara ao amin'ny soratra masina ihany, dia ny tantarany Daniela izay natao ao an-davaka ny liona. Fa na dia liona izay heverina fa handany any Daniela dia nikombona ny vavany. Tahaka izany koa ilay telo lahy izay nampidirina tao anatin'ny lafaoro. Fa nahoana may ve izy ireo? Tsy may izy ireo, fa vao may ka hita ara nisy fahaefatra tao. Izany no asan'Andriamanitra lehibe, ka tsy tokony atahorantsika amin'izany fijoroana asaina ataontsika izany. Ka dia mampahery atsika tsy atahotra eo anatrihan'ny ady maro izay tsy maintsy diavintsika amin'ny andro sisa izay mbola iainantsika eto amin'ity tany fandalovana ity. Ho an'Andriamanitra rerany ny aja sy ny dera ary ny voninahitra izay fa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Mbola iray vavaka atsika. Misaotra Jesosy noho ny amin'ny toky nomenao, fa miaraka aminay mandrakariva ianao, dia tario amin'ny fanainao masina mandrakariva zahay. Azoanay miaraka aminao amin'izay rehetra atrenay amin'izao ady sarotra atrenay izao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy a Nazareta angatana izany. Amen.
Andro-pasoavana fena farina Pani famonjena azo tsy hidina Ilay ray tsy kono isana